Falraya meraba tsika rehetra zay tonga eto amin'ny tiandro ny mitia falanko meraba azay manatrika ny alalany tambazotra na mivantana na mety ao aorianan'ny fotoana izay anatrehana zao fotoana izao zany. Amaky soratra masiny tsika anio dia jerentsika ny Romana 5. Romana 5 somary anao fampianarana kely ako androany mba homarina tsara ny fahalalantsika soratra masiny dia mino fa nitsy fomba fijery ny anatsika izany. Romana 5 vakitsika ny 5:40 katramin'ny 7:20. Romana 5 5:40 katramin'ny 7:20 toy izao vakanteny amin'anaran'i Jesosy. Fa ny fahafatesana dia nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy. Na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanotany Adama azy, izay tandindo nilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro. Maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be kosa fahasoavana be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho nataony anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanameloana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray nanjaka ny fahafatesany no nataony anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezana fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana no nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Ka tahaka ny nahatongava fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana anankiray no nahatongava fahamarinana kosa ho amin'ny fiainana ho an'ny olona rehetra no ny fahamarinana anankiray fotsiny. Fa tahaka nanaovana maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona ray, nanaovana maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray, ary lalàna dia niditra koa abe ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay niapiazan'ny ota no nioarany fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ifampizara kely ako androany zavatra izay ara-baiboly tanteraka fa nefa ny akamaroan'ny olona dia tsy mahazo. Misy tsy mahazo fa misy tsy manaiky satria tsy mahazo ihany koa. Tonga dia tsy mahazo tsotro zany akamaroan'ny olona, fa misy vitsivitsy tsy ampy ny fahazony an'izy dia lasa tsy ekeny dia izy. Iresaka aminao mikasika ny fahotana androany dia iresaka aminao mikasika ny fahasoavana. Satria ny antony dia ny finoan'ny olona amin'ny ankabeazam-potoana dia miorina foana eo amin'ilay atao sy ilay tsy atao mandraka. Zay le finoana, zay le nampianarana, ary io tsy akifidy fa na fivavahana iny io na fivavahana ina dia zay foana ny nono. Na fivavahana kristianina io na teolojianina raha mampianatra na nahazo diplôma 5e année sy ny sisa rehetrarehetra dia mitovy foana amin'ny prinsipa. Rehefa tonga any am-piangonana dia ampianarina ny olona mba ho tsara fitondran-tena, amin'izay makaiza makany an-danitra. Ampianarina ny olona ho tsara fitondran-tena, amin'izay maninona mahazo fitahena, amin'izay voary, amin'izay mahazo izay rehetra angatahana, amin'izay mety ny fiainana, amin'izay salama tsara. Rehefa misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fiainan'ny olona dia inona foana ny asaina dinihana? Fitondran-tena foana ny asaina dinihana.
jereo aloha fa sao dia zao, jereo aloha fa sao dia zao, dia mamoaka verset, inona verset raisina testamenta taloha tsy nitanako ny fo io Jehova, tsy nisofiko ny lalidalovana fa nielokareo ny hevitra mampisaraka ny tavako aminareo ka dia tsy miaino aho. Haiko tsara zany verset zany satria zany no tezaina ka mihetsika dia Andriamanitra tia mihazo anao fa raha tsy araiky lenao miaraka aminy dia tsy mahazo an'ilay izy. Andriamanitra tianao ohatran'izao, tianao ohatran'izao, tianao ohatran'izao, dia raha vao tsy mifanaraka amin'izay ilay izy dia tsy mahazo ianao. Dia ina zavatra toriny ny mpitondra fivavahana amin'ny ankamaroam-potoana moral, fanamboarana toetra, fiezahana amaha-olombelona, fanamboarana toetra, fanamboarana an'ilay aseho ivelany, fanamboarana an'ilay fiainana ivelany. Mila miavana vadinao ianao, mila manao azao ianao, mila manao azao ianao, mila manao azao ianao, fa raha voatsy ohatran'izay dia ohatran'izao no azoanao. Ohatran'izay ny fiainantsika zany amin'ny ankapobeny. Dia nozaraiko mihitsy nyity Romanina 5:5 satria ny zavatra tsapako sy ny zavatra henoko isaky ny mihetsika dia be dia be ny olona ho diso fanantenana. Tanao hoe misy ilay teny Jesosy iny hoe ho avy ny andro ny isy eo anatrehako ny olona amin'izay izy samy teny daholy, samy teny ny asa vitany daholy hoe fananao asa lehibe maro tamin'ny anaranao izay. Jereo tsara ilay condition apetraka Jesosy nefa ny condition apetraka Jesosy dia zao izy izy sitrapony raiky. Andao so ataoko amparalely izy fa tsy voalazako tsara ilay fanambarana. Matthieu 7 izy milaza 7:21 hain'ny olona tsara ary tian'ny olona tsara miresaka aminy, tsy izay manao amiko no hiditra ny fanjakana lanitra fa izy izay manao ny sitrapon'ny raiky zay any an-danitra. Dia lasa amin'izay zany sur base n'izay afatra izay dia inona ny zavatra toriana izay eritreretina fa sitrapon'ny ray zay any an-danitra. Dia miditra ny lanitra ianao rehefa manao an'izao inona sitrapon'ny ray. Dia oza hoe samy tantarany doctrine bengonany eo amin'izay sitrapon'ny ray dia io voasoratra ao amin'ny baiboly mitanisa didi folo ny anankiray, aza mangalatra, aza mandainga, aza manao sao, aza manao sao, aza manao sao. Ny anankiray ray mitanisa mikisaka kely kokoa any amin'ny Exodosy. Reto avy ny sakafo azo hoanina, reto ny tsy azo hoanina, tia ny fitafiny, tia ny tsy fitafiny. Ny hafa ndray mitondra karazan-javatra tahaka izany. Zay le atao hoe sitrapon'ny ray, zay le atao hoe sitrapon'Andriamanitra, zay le atao hoe lalana hidirana ny lanitra ho an'ny ankamaroan'ny olona. Misy olona mitondra zavatra ohatran'izao hoe famonjena dia azo avy amin'ny Jesosy fa tsy tafiditra any an-danitra ianao raha mandika lalana. Ohatran'ny hoe mahazo gratuit ianao sakafo fa raha tsy mandovoly ianao tsy mihinana azy. Gratuit le sakafo tonga eo manatse anao izy gratuitement, fa mandovoly ianao zay vao mahazo mandrapaka. Zay fandehan'io raharaha io. Zay teninam-poana izy nareo te ho amarinina amin'ny lalàna dia lavo tafaly amin'ny fahasoavana satria manino te ho amarinina indray amin'ny zavatra izay ataonareo ary te ho amarinina indray amin'ny zavatra izay tsy ataonareo. Comparaison amin'ny hafa, fampitana ny tena amin'ny hafa, zamanao zao, zamanao zao, zamanao zao. Nefa izay zavatra izay tsy naombona nandritra ny 2 arivo taona. Misy tena atao inona ary lalàna raha tsy naomby, ny antom-pisiny lalàna. Dia ozy izy Paul voageja tao anatin'ny lalàna itsika mandrapatonga amin'ny vanim-potoana izay nanendren'Andriamanitra ny fahatongavany zanany anafaka antsika ao ambany raha mifanadevozany lalàna zany. Eto misaotra masina dia manambara mazava tsara fa ozy izy ao amin'ilay 5 izy le hoe nanaovana ny maro mpanota. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona anankiray. Eto zany tsika hiresaka alohan'izay zavatra izay. Fa ny olona dia mieritreritra, 5:7 ny olona dia mieritreritra fa ny atao hoe mpanota dia olona manota. Ny atao hoe mpanota dia olona manota. Ny atao hoe mpanota dia olona mangalatra,
olona jangajanga, olona ratsy fitondran-teny. Dia inona ny zavatra atao aty am-piangonana? Manamboatra an'izay fitondran-teny izay ho tsara. Amin'izay izy tsy mpanota-tsony, dia amin'izay izy miditra fiainana mandrakizay. Nefa eto Sotra Masina dia milaza tsara mihitsy amin'ity Romanina 5:5 ity. Fa inona natonga ny maro mpanota? Ny tsy fanarahany anankiray. Anankiray nanota dia ny ambony rehetra lasa mpanota daholo. Azonareo ve ilay izy? Nisy foana nizara tamin'ny andron'ny Covid hoe isika menakavy ange tsy haiko zy eto fa ohatrany tsy hitako nareo hoe efa tany Chine za mbola tsy tany. Fa tsika ile tsisy nakany Chine nandray ary. Tsy mahafantatra an'ilay biby nohaniny zareo tany akory tsika. Hoe inona moa ny anarany iza matadita. Lay raha biby miotokodina ohatrany misy kirakira an'izay le izy biby mandeha tany entana izy dia zay nohaniny izy menakavy tao. Dia tonga aty amintsika eto Madagasikara ny aretina. Nga ianao nihinana an'iny, nga ianao mahafantatra fisiny akory, nga nareo miaraka, nga nareo nanao ninino. Tsisy relation mihitsy ianao sy ny kely-maso. Fa tafafindra aminao ao fomba tsy takatry ny sainao ny aretina coronavirus. Tsisy ninina relation tao, tsisy fifamondrana raha tao, tsisy ninina fa tery zareo avany dia tonga avatily aretina. Bahitra reto ny raha zany nazavaina amin'olona ny anaty aly hoe voan'ny corona izy dia mazavena io zany ary natonga anao voa io. Dia zao misy olona ary amin'ny 2 kilometatra taria ninana biby anankiray izay tsy ary mbola hitanao na ny razambe anao hatrizay misy iny ny maso sy ny endriny. Ka dia nohony amin'izay zavatra izay dia voan'ny coronavirus ianao. Ka na ino ianao na tsy ino izay fotsiny fandeha izy. Ahoana ny nikely le olona ny anaty ala n'izany zavatra izany. Dia takizay mihitsy ny filazantsara izay mahatonga hoe fahadalàna io zavatra io satria c'est du grand n'importe quoi. Adama no mikepokepoka zavatra tany. Dia le olona taranany aty amin'ny 4 taona lasa no lazaina fa lasa mpanota. Olona tsy nahita an'izany voankazo zany akoa fa mahaza mietrehitra fotsiny ny paoma dia namorony ny paoma dada. Fa tsisy an'izany akory le izy. Ka ahoana moa ny findrany aty amiko aty? Fa zay mihitsy ambara ny Soratra Masina hoe noho ny amin'ny anaovana, noho ny amin'ny tsy fanarahan'ny olona anankiray dia lasa mpanota daholo izy rehetrarehetra. Inona moa ny dikan'izany? Raha noho ny nataony Adama navoanao, raha noho ny nataony Adama navoa, dia inona zavatra mitranga tsisy ninina azoko atao mihitsy anie zany. Anafahana antenako amin'ny zava-bitany Adama. Ka tsisiko izy rehefa maty efa 4 taona ve dia iresaka sa mihitsy iny eo ry Adama. Zao inona zao mba mitedavy ianao solution. Ianao zao miala sasatra any an-danitra zay mahita faisana aty ambony tany aty. Raha tsy mihinana an'io zao ianao mba niadana ny taranaka hoe ndrela aty ianao dia tia tena tsy mieritreritra. Noho ny nataony anankiray dia lasa mpanota ny ambiny rehetrarehetra. Ny dikan'izany tsy noho ny ataontsika ny mampanota antsika. Azonao? Tsy noho ny ataonao ny mampanota anao. Ny atao hoe mpanota tsy le mangalatra, tsy le mijangajanga, tsy le miteny raha, tsy le manopy erany tapitany, tsy le manao tatouage hatrany tapindoka hatrany paladi. Fa inona ny atao hoe mpanota? Taranaka Adama. Zay ny atao mpanota. Dia Sotra Masina amin'izay milaza tsy misy marina intsony na dia iray ary. Tsy misy marina na dia iray ary. Raha mahita ianao amin'ny Baiboly ka mametraka ny Soratra Masina hoe na dia eo ary tsadipiko moa fomba filazana anazy Daniela, Joba, tsy fantatro tsadipiko le 7 hoe mba référence ny olo marina zany. Dia tsy mahavita ninino. Ohatrany hoe zay zany filazana hoe olona reo zany mba tena spécial le. Fa zay tena ilaza aminao reo olona reo dia spécial teo niveau fiarahamonina. Fa eo anatrehan'Andriamanitra vao mijery Andriamanitra dia taranaka Adama. Tsy mahay manao ny marina, tsy mahay manao mainana. Ka raha iverantsika n'ilay matotoko fa 7 andeha nifaraka amin'ny 20. Tsy izay rehetra manao amiko tomoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. En 2 étapes tsy inona izy.
iny tompokitompoko iny ihany tena tian'ny olona tantaraina hoe engetsy hoe tondra titre na hoe engetsy hoe mandeha vavaka dia izy engetsy hoe zao engetsy zao fa misy toy ary izy tsy tapotra eo mitompokitompoko misy karazany olona manao tompokitompoko iny anao zany tonga dia basy atifitra ny fariseo iny satria fariseo menakavy rehefa tonga dia tompoko fantatray fa ohatry zao ianao fantatray fa ohatry zao fa dia te-hamely azy tsy izay manao tompokitompoko miditra fanjakany raiky fa zay manao sitrapony raiky izay ny an-danitra ino am'izay le sitrapony raiky izay ny an-danitra dia ozy izy milaza hoe ary zao sitrapony raiky izay ny an-danitra dia ny azo ony zay rehetra mijery zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary za nangana azy anyparany zay no miditra ny fanjakana lanitra fa eo anatin'le izy koa mbola misy sivana hafa fa tsy sonona fotsiny amin'izany tsy hoe izay mijery zanaka mino azy fiainana mandrakizay tsy hoe mijery amin'ny maso fotsiny le izy fa asan'Andriamanitra satria maniny mitoy an'le Matteo 7 amin'izay dia manambara izy amin'izany amin'izany ho avy zany fotoan'izany anatona ny olona tsy efa nanao asa marobe tamin'ny anaranao va izay ahoana ny anaovana asa marobe amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy mino azy ahoana ianao tsy efa nandroaka derni tamin'ny anaranao va izay ahoana moa mafana mandroaka derni amin'ny anarana zay tsy inona tia moa zany tsy inoko fa dia bon efa manahirana le izy nareo moa rehefa tonga raha teo loto amin'ny anaran'i Jesosy miala mameriny telo raha tsisy mitranga mody fa matoa mandroaka dia amin'iny matoa maminany dika amin'ny maminany misy doublation samy maminany fa tsy voatery lay faminany iny avafana masina fa ny atao hoe maminany dia milaza ny tenin'Andriamanitra ary ny maminany tsy voatery maminany marina fa misy mpaminany diso misy mpaminany sandoka fa ny atao hoe maminany dia manambara eo mitoeran'Andriamanitra manao solombavan'Andriamanitra ka marobe ny olona ho solombavan'Andriamanitra ilazy fa zay efa nanao an'izao ohatra zao Jesosy tahaka izao Jesosy fa hoy Jesosy milaza tsy fantatro kory nareo afaiza satria manino taranaka Adamo reo olona reo olona tsy voatio ho afaka ny fahotany ozy manambara ny amin'ny testamenta talohany misy taranaka manao azo madio kanefa tsy voasasa ho afaka ny fahotany Israely voalohany indrindra faro isika kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao sao dia veritsika fa hoe mandeha ho azy fotsiny io mitondra tena takizao ny haitsika ingera lasenabavy dia manamboatra ny endrikendrikitsika ivelany fa ny anatsika misy zavatra miafina be dia be eo ampandrona no nomeny tompo révélation hoe za tena resy lahatra tanteraka mihitsy fa tsika mandro io ka momba minitra roa na telo dia jerena tarafina dia azo antoka fa miverina misy loto be dia be indray ao vata tenantsika io tsika zany tsy mahalala fa ohatrany hoe mandeha dia mamandra dia izy koa zao tia madio hoe andao pasena ary andao pasena amin'ny scanner afaka mijery sy midetecta tsara ny loto fa ho hitanao fa tsy apozinao fa maramara be no Andriamanitra za fe io za fanalabaraka ka nefa ianao mieritreritra hoe za tena madio za tena nanao an'izao za tena nanalatsokoko rehefa mandro za mandro maraina za mandro hariva vehivavy amin'ny Brésil ao nindimy isan'andro mandro fa za sura fa na impolo isan'andro raha tsy miandro fefakadiny sy atsasakadiny misy particule na vovoka be dia be manidina eny amin'ny volo eny amin'ny tarehy eny amin'ny ranjo eny amin'ny vatana rehetrarehetra eny akoatra ny atsembohana mivoaboaka moramora manampitrotra ka ny loto rehetrarehetra eo anatin'Andriamanitra tsisy marina na dia iray tsisy amarina amin'ny zava-bitany ary raha ohatra ka ho tsarainy ao anatin'Andriamanitra tsika eo anatrehany zava-bitatsika rehetrarehetra sy hoe ho avy Jesosy tia ho tsarainy ianao ny amin'ny zava-bitany tsy chance na dia iray tahaka ny Silakoa na zany Daniela zany ary tsy chance zany Noa zany tsy chance zany Noa ny olo-marina indrindra teto ambonin'ny tany efa voavita ny sambo mikadiny teo amboniny atao hoe tendrombohitra Ararata namboly izy ina natao voalohany sotro divay efa ela loatra ozy Noako heritaona ve rano foana jerena raha mangatsika sotrona no mba hisotro ary Noa rehefa nisotro dia tsy mba tahaka an'izay olombelona rehetra hoe mba midaladala kely mba mirediredy kely mba manafatrafatra taranaka azo araka izy ihany
efa madada aza melo nefa izy miameo aza melo fa noary efa mandinona nataony miboridana ny tanjaka ny soriny akanjo zany atao hoe lehilahy maro ao anatin'ny baiboly nefa any fandeha tantara anatrehan'Andriamanitra tsisy taranaka adama taoly iana tonga Jesosy nomena raha fitondran-tena antsika no avonjy antsika ampy ny lalàna sy ny didy mandeha fotsiny ankatoavy atsaratsaraina kely fotsiny eo ajerena par rapport amin'olombelona ampiana n'ilay tenen'i Jesosy Matthieu 5:10 iny nge mandeha normal tsara zavatra rehetra Andriamanitra mahita fa tsisy mety amary satria manino ny ao mialina ny ao miditra nisy fotoana nitory teny zara ohatra ka zao any diovin'i Jesosy ho avy izy afaka adiny ray mbola ho very any satria manina mitovy amin'ilay tsika anandro toy ihany mandro ianao fa manisa minitra vitsy monja dia misy particule be dia be zany hoe misy singa kely be dia be maniditsidina tsy hitany masonao eny ivatantenatsika olombelona moa tsy hafahafa mihitsy misy particule be dia be maniditsidina tsy hitany masonao mipetaka eny amin'ny tarehanao eny amin'ny andronao eny amin'ny lohanao sy ny sisa rehetrarehetra dia namaritena amin'izay ianao za madio ianao par rapport amin'ilay hafa izay maloto hitanao ivelany par rapport amin'ilay hafa izay masiso hitanao ivelany fa par rapport amin'ny scanner ianao maloto velona tsisy raisina mitovy ianao izy ilay scanner am'rivony tena zavatra nataon'Andriamanitra amin'izay fahasoavana izay nomena antsika nomena Jesosy Kristy dia ona fanambarana tahaka nampanota natongavan'ny olona rehetra ho mpanota tamin'ny alalan'ny nataony anankiray no natongavan'ny olona rehetra ho marina kosa tamin'ny nataony anankiray tsisy nina nataonao dia lasa olo marina ho any an-danitra ianao dia izy Andriamanitra milaza rehefa avy eo midira relainao amarinina efa voafoatra ho anao ny sakafo androsoa atao fifaliany tompony ozy izy le olona amin'ny Matthieu 25 laza hoe Jesosy fantaiza moa ianao ny hitana iny moa zany exemple anankiray fa izy iny zavatra kahafa mihitsy any amin'ny avanim-potoana fahorimbe any resaka Israel izy dia ozy izy le olona hoe fantaiza moa ianao ny hitana iny tanjaka dia nitafina iny dia taiza ianao zany gadro zany dia nifangina dia taiza ianao no tsy ampy sakafo dia mena hany izy Jesosy tamin'izany fotoana zany hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika mino areny zany hoe ny zavatra natao zany tany ambadika tany dia lasa nietsika le izy fa aty amintsika indray Jesosy nanao ny fahamarinana zay le ambara sotra masina hoe nanao ny fahamarinana rehetra takiny ny lalàna misy zavatra exige ary misy fahamarinana exigen'Andriamanitra hoy izy sotra masina milaza zay tsy manam-pahamasinana tsy mahita an'Andriamanitra fa milazanao fa ny fahamasinana hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra sy azonao hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ny fitondran-tena tsaranao iny atao hoe fahamasinana fa ny fahamasinana takin'Andriamanitra dia le fanatitra tokana lay vita ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io rehetra ny accepté tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny olona fa tsy eken'Andriamanitra satria tsy marina hozy Andriamanitra resaka tamin'ny Israely zany natonga ny Israely tsy maintsy nanao ny atao hoe fisoronana na Levitikosy nareo manota za Andriamanitra masina finoko nareo isaky ny mihetsika raha ohatra ka ohatra an'izao foana fifandraisantsika fa zao mba tsy aminoko anareo asiana mpanelanelana manelanelana atsika inona le mpanelanelana ny mpisorona fa rehefa napetraka mpisorona ho mpanelanelana izy menakavindray manondrana hozy Andriamanitra hoe reto zany zany mahatonga ny Hebreo laza hoe tsika tsy manana mpisorona be izay mpanota tahaka atsika ihany koa ka tsy maintsy mitondra fanatitra ho an'ny tenany izy aloha zay vao mba mitondra ho an'ny hafa ihany koa zay zany fanao mpisorona be amin'ny vanim-potoana ny famelan-keloka lehibe ao Israely misy atao hoe Yom Kippurim ao Israel isaky ny isa-taona fety be amin'ny famindram-po fety be amin'ny famelan-keloka dia inona ny atao mitondra fanatitra aloha ny mpisorona be
mba hanadiova ny fahotan'ny tenany dia mitondra fanahitra faro izy anadiova ny fahotan'ny Israely ray manontolo. Dia izy sotra masina milaza tsy mampisorona be tahaka izany atsika. Mampisorona be atsika madio sy masina ary matateraka ny fahamalinana rehetra ilain'Andriamanitra. Izay ilain'Andriamanitra rehetra vitan'i Jesosy daholo izany. Adama mitondra fahotana, mitondra ilay virus. Jesosy Kristy mitondra ilay antivirus. Amen. Ianao tsy mifidy tsy manao ny inona fa mino fotsiny ao amin'ilay antivirus, avaita ilay antivirus, ilay rano Kristy mihitsy. Amin'izao tsy hita izay fanafodin'ny coronavirus. Fa ny fanafody-pahotana efa mivoaka 4 arivo taona lasa ny raha ny zanak'Andriamanitra tsy misy klemy tahaka ny ranjan'akondro izy. Raha Jesosy Kristy tahaka ny ranjan'akondro tsy misy klemy. Izay nalatsaka iny ndray mandeha montsy. Ary izay iny dia voadio. Izay resy lahatra dia voadio. Izay resy lahatra rehetra izay mandray an'izany famonjena dia voadio avokoa ary mandray an'izany maimaimpolo. Izany ny tombotsoan'ny olona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra raha lasenabavy. Raha ny olona hafa mbola mitady izay alamarinana ny tenany amin'ny zavatra izay ataony mandrakariva. Ary misalasala mandrakariva rehefa misy zavatra tsy mety izay vita. Rehefa alohan'ny faty ny olona dia asaina miazakazaka ny ana mibebaka. Ary tsy akifidy io na mpivavaka io na tsy mpivavaka. Raha misy manome texte eo hoe inona ny ataonao raha mena 10 minitra farany ianao iaina ny eto ambonin'ny tany. Fa mieritreritra fa na dia tsika reto ary mbola laim-panahy ihany ibebaka 10 minitra. Tena tsy hoe lafiko ny fampianaranao pastera fa anao mahay ihany fa sao dia raha mahazo 10 minitra zany tena hoentiko daholo izay azoko entina rehetra. Ifonako daholo mihitsy izy rehetra. Zava-bitan'i Jesosy dia ampianafotana an'izy rehetra. Etsika fakina ny ilay Romanina 5. Disana fiteny. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanompo noho ny tsy fanarahan'ny olona ray. Ilay raha mamaky no anaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Tsy noho ny fanarahanao. Ianao manana faiblesse mandrakariva. Izaho manana faiblesse mandrakariva. Tsy noho ny amin'ny fankatoavako. Inona koa izay fankatoavako? Zany nge raha lasanabavy tsy mampireary zany fa mampietro mampiafina mihitsy hoe tena tsinitsinina tompo. Efa azonao an-tsainy zany, rehefa mbola tsy azonao an-tsainy zany dia mieboebo ianao dia mizesta dia mieritreritra fa ianao no tena nanao azo. Za tsy inona ny aina an'izany ka. Za zao mijoro zao ny aina an'izany zavatra zany. Nisy poste zay nataoko tany amin'ny 2017 tany tena somary eradrenaka tamin'izay. Lafahaian'ny anniversaire-ko 25 septembre. Nanoratra hoe za aloha tena tsy hanao poste antsony manaoboko sao. Fa tena henoko hoe tena misy zavatra tsy milamina ny anaty za tsy mahavita vavaka ho anareo akory. Dia tsy nanao poste 3 volana angambany zany. Satria mitodika aty amiko ilay izy. Henoko be tsy mendrika. Henoko be tsy mendrika. Henoko be misy zavatra be dehibe tsy vitako. Misy zavatra be dehibe tsy haiko. Dia za ve hitory teny dia iseho azo mahay mampianatra iseho azo zao sy iseho azo zao. Dia za aloha za hijanona. Dia nijanona nandritra ny 3 volana. Dia gaga ny olona nahita an'ilay izy. Fa teoriana mahita an'ilay izy hoe zay mihitsy ny fandehan'ilay izy rehefa mbola mihodina ataony tena ilay fomba fijery. Misy fanamelohan-tena. Na ianao mirona ny fanamelohan-tena rehefa azonao tsara ny halavany sy ny tsy fahafitanao zavatra dia tsy maintsy manamelo-tena ianao. Ny olona matakatra ny alehibeny atao hoe fahotana dia tsy maintsy latsaka ao anatin'ny fanamelohan-tena. Tsy maintsy satria fatany loatra fa nahatraminy 2 segonda amin'ny fomba fisainany io ary dia hitan'Andriamanitra. Fatany loatra fa tsy afaka manamary-tena na iza mihitsy io anatrian'Andriamanitra fa na dia ny 2 segonda ary ao anatin'ny fiainana. Hitan'Andriamanitra hoe ito ny zavatra izay ao anatin'ny saiko ao. Mijery any anina dia zao ny ao anatin'ny saiko. Za
mody miteny tsy afaka nefa za tsy te hanao an'le izy mihitsy. Amintsika olombelona normalna fotsiny amin'izao ny tsy fahotany zany. Tsy fahotany zany izy koa zany tena tsy afaka mihitsy afa eny zay tena tsy afaka nefa tena première raison za tsy te hanao. Za tsy te hanao. Zany era rasina bafy fa foty sur foty ny ao anatin'ny saitsika io. Ny masontsika io saky mietsika io manota, saky mietsika io manao fahadisoana. Mivavatsika io saky mietsika io mana fotoana olona, mandrerak'olona, mana-kivy olona. Lenao tsy fahotana moa zany. Zany ny voany adamana olena tao anatinao daholo e. Ka inona dia fahamarinana hoe tsika anatrany Andriamanitra. Rehefa takatry ny olo zany dia manamely teny izy. Rehefa tsy takatry ny olo zany dia loha zany manisa ny fahotany hafa. Aza misy adinonao ny fahotany rehetrarehetra. Aza misy adinonao ny fahotany rehetrarehetra. Nao an'izao ihany, nao an'izao ihany. Hoy izy le fariseo rehefa niresaka reny ny olona tsy matakatra ny atao fahotany. Za tsy matakany mpamory etra. Mbo tsy nitany sainteo fa mba aferany tamin'izay fotsiny. Dia voatanisa mantsy ny asa vitany. Za mifady indroa isan-kerinandro. Za manao ampafolo n'izy rehetrarehetra. Za manao zao. Za tsy takany mpamory etra reny. Reny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Reny olona mpangalatra. Reny olona ohatran'izao. Reny olona ohatran'izao. Zany olona rehefa tsy mahafantatra ny fahotany. Andreo tsika dia ampahafantariny soratra masina ny alehibe ny zava-bitany Jesosy ho atsika. Ny alehibe ny zava-bita ny Adama aloha atsika. Aza vody fo rehefa mahita angiara iny rehefa ndray andro any. Nao mihitsy zany ny tena fositry ty zavatra ty. Fa eo anatrihany, ozy ny fanambarana soratra masina teo amin'izay niabiaza ny fahotany. Niakatra lehibe kokoa ny alehibe ny fahasoavana. Dia tokony ny fahasoavana lehibe dia lehibe no terahintsika mandray mantsika rehefa mandroso ny amin'izao fotoana efa manomboka maimaina. Mira le fahasoavanao Jesosy ny ainako na koa le tompo misotranao fahasoavanao. Reny anatin'ny saina raha lasitraka koa hoe tsy mahita ilafatsy zany. Ary efa foity. Azonao ve zany? Dia rehefa namivavaka ary tsika mbola misy foity iny ato e. Misy mananina kely le clavier dia. Misy dikany be da be iny raha angalana boky iny mavita pejy anankiray azao avy midika n'inona loatra. Adika daholo. Fa Andriamanitra rery mahalala le dikany complet fa gaga ianao mahita ny tena. Ka mahatonga dia hiry ianao olomelo ka ho tompo tsy mendrika ny antso anaranao. Fa zantsika olombelona raha nasina ka maro tena amin'izay ataontsika iny. Mba nanome vola kely ve dia eritreritra ny hoe mba nieritreritra hoe nanao ny tsara sy nanao ny mety. Mandeha vavaka ve dia nandeha tongotra 20 kilometatra dia hoe tena ohatry ny ianao ny rery ihany navita le tena misaotra Jesosy. Ho anao nanaovako an'izany Jesosy, fitiavako anao e. Eto manaiky fotsiny Andriamanitra ke voaraiko fitiavanao, voaraiko fa zany matakatra lavitra anao. Tsisy reharera lasy anabavy. Tsisy rehary. Efa vita ny zavatra rehetrarehetra teo izy Jesosy milaza rehefa vita nareo izany rehetra. Andina mitenenina izy. Mpanompo tsy mahasoa ihany izy. Ny anarany mbola asiko kely fa inotoy alizy izay tokony nataonay ihany nataonay dia ny mbola asiko toy ny anatso ohatr'izay fa tsy mbola nataoko akoran'ilay tokony nataoko Andriamanitra. Raha zava-bitanao amiko raha ny fidananao aho tena tokony namerina tokony onare filazana zany éternellement reconnaissant very miezaka manolotra fiainako rehetra ho amin'izany. Tsy vitako akory le izy. Tsy vitako araka amin'ny tokony izy akory le izy. Ka inona miniry ary. Nanao dia ampaherantsika mba hiverenan'ny fotsika indray ao amin'ny tompo. Mba tsy ho variantsika amin'ny zavatra maivana tsy azontsika. Osy Paul niresaka tamin'ny aladitsika nanambara izay fahorianay maivana vetivety. Ka fotoana iny ianao ny afaka milaza fa maivana fahoriana. Fotoana tsapanao ny afesatry ny fahasoavana. Izay aroa mitsaka aminao. Isaky ny ray ampianazo. Isaky ny ray ampianazo. Ianao mipetraka
fananao hoe zanaka malala olo maro malalako ianao. Tsy mila tsahivinao akory fahotany, tsy mila tany sanao rehefa voarainao zay zavatra tsy mila tantarainanao zao mialamo zao hoe aza atao tsony sa hoe atao vilava zipona hoe atao fohy tsy mila zany fa ianao mihitsy hoe raha Jesosy fidiananao zavatra rehetra hividanana. Tsy mila tenenina aminao hoe aza verin-dalana, ianao zany hoe ataoko ahoana no hiverina indray, ataoko ahoana no hamotsitra indray. Raha zay isaky ny ray mpimaso mandevona ny fahotako dia za ve anao tsinitsinina zany sanatry zany. Tsy mila tenenina hoe mamela ny heloko ny hafa. Raha tsy mamela ny heloko ny hafa ianao dia tsy mamela ny heloko ny rainao zay any an-tany. Tsy mila zany saky ny ray mpimaso ao voavela heloka, saky ny ray mpimaso ao misy manadio ho avy ny ray andro any eo anatrehan'ny lanitra, eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny anjely masina, eo anatrehan'ny devoly, fa tsy manana hem-pangana any izy an'izy. Le freuretra hoe mahalala ny tantarako, mahalala ny tantarako, manana dossier matevina lavitra amin'ity baiboly, mety ray cotoniera mihitsy ny dossier antsika ao an-danitra, ray cotoniera azo présentena tonga dia ny devoly indray sahirana hoe izy reny ho avoakako hoe izy no avoakako amelezako andrangà le tamin'ny 1992 sa le tamin'ny 2012 ty misy matsiro tsara, ty misy azo amelezana tsara fa reny rehetrarehetra tsisy valida satria manino totebe vita zavatra rehetra, voaloha zavatra rehetra, saika ny ray mpimaso voaloha zavatra rehetra. Na matory ary ianao ao anatin'ny alina ao ary ianao mitonga Kristy, tsy mila mandoalika mivavaka vao mahita mazava Jesosy zay fahotana rehetra vitako fonako ny zanaka tsy manao azy na normalna fotsiny am'zao. Zay niteneniko anao hoe raha omena 10 minitra isika iainana, inona ny andanianao ny 10 minitra ny isotra ny andaniko azy. Za tsy fony azoko antoka ny lanitra, azoko antoka le mpanadio, azoko antoka le mividy inoko ny rano fa ampy tsara, inoko fa ampy tsara ny dosiako miatrika amin'ny lanitra, inoko fa efananako ny papier rehetrarehetra, efananako visa, efananako ny billet, efananako ny carte tagnombarika. Anao sa inona tsy fantatro tsony ny anarana, efa tafiditra ty finona sisany ataoko manao merci, manao mankasitraka tompo, nomenao taona tena faly ahy, tena faly. Za zao mbola kelikely ihany ny taona ko hitanao mbola jeune tsara ohatrany za tena nahita tena afapo tsara mihitsy anandreny sy fotoana zay. Na ny erreur ko ary tena hitanao zany rehefa tena ao Kristy ianao, na ny erreur anao ary hitanao hoe tena tsy manino re zavatra dia verivery rehetrarehetra, votsibotsitra, simbasimba, tsy manino, tsisy dikany par rapport amin'le fahasoavana be iainako. Samy fifaliana ao anaty, samy mahery ao anaty, samy manosy ao anaty, samy mahatonga anao mamindra fo amin'ny hafa, samy mahatonga anao amela ny heloko ny hafa, fa tsy fampitahorana, fa tsy menace mandrakarivo, fa tsy fiandrasana fitahina ka eo ampiandrasana valambavaka. Manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia anao fagagana ho anareo Jehovah. Tsy zany Israel nanaovana an'izany. Dia raha nataon'i Israel sasana izy menakavy ny akanjo, raha pitso ny anao fagagana Jehovah, sasana ny akanjo tsy mahazo mikasy behivavy satria manimo misy Jehovah raha pitso. Sasanao mahazo valimbavaka, sasanao menantsika ny maimaimpony zany. Ohatranao manao ohatranao hitanao androany sy hitanao raha pitso. Ny anjaranao fotsiny dia mandray izay vitan'i Kristy dia mandeha amin'izay araka sitrapon'Andriamanitra sy araka ny fon'i Kristy. Satria tsika omena gratuitement zavatra rehetra dia tsika ihany koa hanompo azy gratuitement. Amen. Tsy andrandra nymina, tsy andry nymina, amela heloka gratuitement tsika. Amen. Tsy hoe Jesosy hoe manao voaty raha afaka examen zanako tena velako heloka. Jesosy tena raha ondraka tafavoaka le any tao ohatra fanaovan'i Jakoba azy mihitsy, raha omenao azy hoaniko ary averinao hita amin'ity tanàna misy aty dia Jehovah no Andriamanitra ary
ary ampafolo zay rehetra azo dia omeriko anjeo za mba ventsipony Jakoba fa ny atsika zay rehetra ometsika sy rehetra atatsika dia maimaimpona anamasina ny tena tsikisika maimaimpona amen tsy miandro valibavaka amen netsika isan'andro ny akatoko fandraisana akatoko fandraisana isan'andro manamasy tena ho an'i Kristy satria manao ny fanamasinako tena no mahatonga ny olona ho resy lahatra ny an'i Kristy fa tamin'ny maraina ny nitody teny tsiorana mazakavavina ie zay izy raha tsiora miresaka izy mpianatra nareo raha fifankatia dia le fifankatiavana no ahitan'ny olona rehetra ozy izy fa mpianatra ianao zay fotsiny ihany ny ainana le izy tsisy zavatra atao antsitsony hoe rehefa mifankatia-tsika zany dia mahazo an'izao dia lasa ohatr'izao ny fiainantsika sy ny sisa rehetra fa efa nambraitsika dia manomaimaimaimpona zay ny afatra ny andehanantsika mba hivavaka zay rehetra maimaina reradreraka mino fa nazo fandemana avy amin'ny tompondray zay rehetra miaina tsy sitrapon'Andriamanitra zay rehetra varimbarina mety efa latsaka tanaty fahotana fotoana fiverenanao zao tsy fotoana fanameloan-teny zao amen aza manamelo teny ianao fa manatona an Jesosy dia manatona fotsiny dia miresina ity za Jesosy tsisy ninona mbomboarina fa manakako anao Jesosy androany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotovoka